Anisan'ny manana kalitao ny Beroz tsara indrindra eto Madagasikara ny faritra Nosy, mamaly tsara ny kalitao takintseny iraisam-pirenena ny vokatra azo. Tsy nitsantominy ny vokatra Beroz tato amin'ny faritra Nosy nahatratra 700 taona izany ho an'ny taona 420. Faritra mpamokatra Beroz betsaka ny faritra Nosy ary ny 80 isanjato ny vokatra eto Madagasikara dia mivoaka avy ao amin'ny faritra avokoa. Ao anatin'ny ezaka fanatsarana hatrany ny famokarana sy ny fifanakalozana rabatra ho an'ity vokatra fanondrana ity, ireo mpisehatra rehetra manomboka amin'ireo mpamboly ka hatramin'ireo mpanondrana raha ny fanazavana. Raha ny kaliten'ny Beroz eto amin'ny faritra Nosy dia anisan'ny voalohany eto Madagasikara ka fifaliana ho anay eto amin'ny faritra miaraka amin'ireo ratsamangaka rehetra, ireo tompon'andraikitra rehetra, ao ny ben'ny tanàna, ao ny président'ny plateforme ny Beroz izay natsangana eto amin'ny faritra Nosy, ao ny taleparitra tsirairay avy ny industrie sy ny commerce, ny agriculture sy élevage, indrindra koa ny ben'ny Madagasikara izay mifety eto amin'ny district ny Tolaniaro, miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo sehatra tsy miankina izay manondrana an'ireo Beroz ireo fa ao anatin'ny fanarahana ny lalàna sy fanarahana fipetratrano izany izay ny tanjona eto amin'ny faritra Nosy. Nosikafana ny sabotsy folomey lasa teo ny tao mpihotazana sy fivarotana Beroz ato amin'ny faritra Nosy niarana tamin'ny governora ny faritra voarakodively Magnantsoa izay notrondro sy solombavambahoaka voafidy any an-toerana sy ireo tompon'andraikitra maro samihafa eo anivon'ny faritra ahitana ireo mpiara-miombonantoka manohana ity seha-piariana ity.